Famokarana menaka eto Madagasikara manjaka ny ampimamba ataony mpitondra fanjakana. Era Jonary Mampianina miteny ho azy ny taray marika amin'ny fanitrano Madagasikara. Fiakaran'ny saran-dalana zotra nasionaly andrasana izay fanapahan-kevitry ny ministera. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana trany no iarabakanao amin'ity arivany talata 7 novambra taona 2024 ity. Tonga sondrainao ato anatin'ny fampirahalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fitaterana avetrany mikasa ny ampiakatra ny sarandalana amin'ny zotra nasionaly rehetra manerana nosy amin'izao fotoana izao. Ireo kooperativa nasionaly miatra amin'ny zotra rehetra manerana nosy io fanapahan-kevitra io. Etsakila izay mbola tsy nahitanteny kosa ny teo anivon'ny ministera ny fitaterana mikasika izany. Natsipria izay avetrany ary tateriny Anjavandriamaefa sy Mateo Prince. Araka ireo taratasy fampahafantarana miparitaka ao anaty tambazotra sosialy ireto dia ampiakatra ny sarandalana ireo kooperativa amin'ny zotra nasionaly manomboka ny 20 Novambra ho avy izao. Hiatra amin'ny zotra rehetra manerana nosy io fanapahan-kevitra io raha ny loharaham-baovao hatrany. Misy amin'ireo zotra ireo no tafiakatra avy ny fisondrotany. Ohatra amin'izany ny Makany Mahajanga. Tafiakatra 5 alina ariary ny sarandalana raha toka 5,4 alina izany teo aloha. Antananarivo mampitohy ny Marivoay tafiakatra hatrany amin'ny 5,4 alina raha toka 4,4 alina izany teo aloha. Saika nahitana fiakarany 520 hatramin'ny 50,100 avokoa izay sarandalana zotra nasionaly izay. Antony maro no mety mahatonga io fiakarany sarandalana io ho ny mpitatitra iray tafaresaka taminay androany. Tena hoe miantony hoe fiakarany io ny kojakoja tsy zaka tsony mihitsy ny vidina kojakoja. Ny plaquette zao tamin'ny voalohany 100,000 zao va vidina 225,000 250,000 ny plaquette. Efa ny rehefa te voyage dia lany ny plaquette ankiray. Ny pneu vidina 1,50,000 zao va vidina 1,650,000. Dia rehefa an'izany zany le fidiran'le fiakaran'le kojakoja mihitsy zany no tena enjana be. Hatramin'ny menaka ny solika izany miakatra daholo mihitsy dia tsy hita izay anaovana an'le izy. Satria manko ny fanjakana amin'ny anona ihany mety amin'ny gazoaly sy ny lasantsy. Fa amin'ny resaka menaka tsy hita amin'ny fanjakana ny fiakaran'izany any ambady any zany satria enjana. Ka isarandalina tokony efa ela miakatra efa tokony miakatra ela miakatra satria tamin'ny gazoaly 12,500 miakatra 160,000 francs frais anay. 125 izy daholo dia miakatra 12,500 ny gazoaly dia miakatra 160,000 francs. Dia io ny janona io jusqu'à zao isika nefa efa 17,500 ny gazoaly. Saika efa 4 taona zany teny ambodivony zay nefa izay le frais. Iankina ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny fiakarany na ny fidinan'izay sarandalana mampitohy ny renivohitra sy ny faritra izay. Maro amin'ny malagasy mantsy no mivelona amin'ny varo mandeha ary manaparitaka ny vokatra izay misy any amin'ireo faritra tsirairay avy. Tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fiakarany vidina entana indray araka izany sy fiakarany sarandalana io. Tena sarotra ilay satria ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao nefa mbola hiakatra indray ny frais araka ny sisio eno aloha ohatra ny avy dia avy ihany ny fiakarany ohatra ny tena mampatahotra ihany ilay izy. Ohatra ny hoe Ambatoboiny fotsiny zao amin'izao 3 alina amin'izao hiakatra 5,4 alina. Raha miakatra zao ny frais dia miakatra manaraka an'io daholo ny zavatra rehetra satria ny ankamaroan'ireo olona ireo mantsy manao raharaha varotra ireo. Dia raha miakatra ny frais dia miakatra daholo ihany koa ny zavatra amidy rehetrarehetra satria tsy maintsy iny zany ny récupérer anazy satria matetika hoe raha aller retour zany raha miakatra 5,4 alina zao ohatra hoe Ambatoboiny dia raha aller retour izy miakatra eo amin'ny 3 alina eo dia raha vao miakatra nefa mety hiakatra ihany koa ny saran'ny frais rehetrarehetra miakatra manaraka ny daholo rehetrarehetra. Mody hoe frais zany miakatra fa miakatra manaraka ny daholo ny zavatra rehetra izay miaraka aminy. Ohatranay zao le mivarotra ny miaka midina tena tsapanay le izy fa tena mafy aminay. Nefa zareo koa zany araka ny hoe fitadiavana le izy tokony fanjakana zany tokony mandray an-tanana an'le izy mba asiana sokajy zany le zavatra izay tena maro. Nisy moa androany ny fivoriana ny rahandreo filohana kooperativa maromaro sy ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera saingy tsy nisy mipika ny resaka nandritra izany. Milaza ny anao fanambarana kosa ny ministry ny fitaterana Rabitso ka eo no fantatra raha ho voatazona amin'ny teo aloha ny sarandalana na ho tazomina amin'ity fanapahan-kevitra vaovao ity.
Eo zay vaovao ny sosialy izay hatrany dia miakabidy ny kilaony enomby raha ny hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Vitsy ny omby tonga eny amin'ireo toeram-pamonoana biby amin'izao fotoana izao. Antony dia noho ny fitokonana ataon'ireo mpitsabo biby manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Avitra Ravalo Jaune, Mathieu Prince. 7,000 ariary ny novokena ary 5,000 ariary kosa ny ena fangaro amin'ny enomby eny an-tsena ankehitriny. Efa saika manerana nosy ity fiakaram-bidy ity ary tsy takatry ny tokantrano intsony ny vidim-piainana. Zara raha mihinan-kena nisa tokantrano amin'izao. Raha manodidina ny omby 3 eo ny lany mivarotra iray teo aloha, zara raha mahalany omby iray kosa amin'izao. Ny vonoana aloha zany zao miena, tsy ampy ny omby miakatra eto Antananarivo. Eny aloha tsy dia hita hoe mandeha eny satria miakatra be ilay izy dia tsy zakany fa mividin'ilay olona zany. Fa misy hena zao ohatra ny any aminay misy hena parivony andro. Mivarotra lafo zany zao dia mbola tsy fantatra hoe ahoana fa izy vao manomboka miakatra izy zany zao dia mbola tsy fantatra ndray vidiny androany zany. Raha araka ny feo eno ny resaka hoe taratasin'omby tsisy mpanao any fotony, tsisy afaka mivarotra omby zany fa tsisy mpanao taratasin'omby. Zay zany ny fantatra amin'ilay izy. Eny e, tsy fantatra aloha zany zay tena any ambany vohatra any. Fa raha ohatra zao aloha zany aloha efa hita hoe tsy dia ateza intsony ty resaka omby ty. Raha ohatra zao mba asiana fanaraha-maso zany ilay izy hatrany fotony any. Tsy hoe inona ny azo atao amin'ilay izy zany. Raha krizin'omby isa-taona zao na omby 3 ary entina mody taloha lany fa amin'izao zany ny aty fotsiny ny fandrombana fa any tsy dia misy mifandrombaka any an-tsena. Miena amin'ny fatranena alain'ireo mpivarotra eny amin'ny mpamongady. Midina manarak'izay ihany koa ny isan'ny omby vonoana. Ny fitokonana ataon'ireo mpitsabo biby ny tsy mampiakatra ny omby vonoana intsony. Ho very asa izahay mpisehatra kanefa tsy hita izay atao raha misy zany omby mpamono omby iray. Misy fitokonana zareo any Ambalavao any sa izy. Dia zay no mahatonga le asa manao an'izao. Fa mafy le izy tena lafo. Dia lasa ohatrany hoe mampiakatra ny vidiny zay nefa le izy hita misy misy olana be metraka ety aminay izy dia zay. Tokony voainareo fanjakana le olana fa manjary tena metraka be ety aminay fa tena mafy le izy. Lasa tsy mihinan-kena intsony le olona fa ohatrany hoe nafarana avy any ivelany izy nefa eto tanàna lasa lafo be. Dia zay natoko hoe mbola misy tokony amaly olona dia mbo vao fa mijaly. Fefa ny sisako tsy malafa fa tsy ny fefany mafy be fa tena mafy. Tsy haiko hoe asa hiverinanao inona zao zay raha sanatria tena itoty zavatra ty. Tokony mbo jerevanareo fanjakana ingana misy le izy fa manjary tena farany lasa mikapokapoka vilingany olona farany tra vao tena any. Tsy haiko hoe miandry an'izay ve sa hoe hoana fa tena. Zay fa mitena izy aza mboana fa mbo atao vidiny aingana fa mijaly dia vahoaka. Tsy vao ny enomby ihany nahitana fiakaram-bidy tamin'ity taona ity, vao ny volana Jolay taona nahitana izany koa teo amin'ny resaka menaka. Tsy voafehin'ny fitondram-panjakana intsony ny fiakaram-vidiny entana, mivaivay ny sosialim-bahoaka hatreto. Ny vaovao tapatapany indray izay dia notafiana andian-dalo maro atao tapitanana ny atanety be anaty volo omaly alina. Naberan'izy ireo ka tsy afaka nivoaka tao amin'ny toerana nisy azy ny zandary tany an-toerana. Efa voaomana ny fanafiana nyseho omaly alina raha ny vaovao atrany ary tsy nifandrenesana ihany koa ny pobasy nandritra ny fotoana ny fanafiana. Tsy nisy ny ainana fohy fa vehivavy lehibe iray no lasan'ireo dahalo izay natao takalonaina. Manao antsoavo amin'ny mpitandro filaminana any an-toerana sy ny fanjakana fohy be ireo mponina any amin'ity commune ity. Eo izay vaovao ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia notafiana andian-dahalo maro ihany koa atao tapitanana na atanety be anaty volo omaly alina. Arak'izany dia tokantrano iray no nisy nanafika tany amin'ity fokotany Trangay distrika Natsalova faritry Melaky omaly tokony ho tamin'ny 10 alina. Tovolahy iray 5 taona no voafira famaky teo amin'ny lohany araka ny vaovao iray eto ampelantanana Atrany. Efa notsaboana kosa nefa eny anivon'ny CSP2 Tranganday izy ary tsy misy atahorana intsony ny ainy amin'izao fotoana izao. Fantatra moa araka ny vaovao iray eto ampelantanana fa lamba sy akoho no tena nalain'ireo jolahy nanao izany fanafiana izany. Fatahorin'ny hetsika nataon'ny fianakavian'ny Valimbavaka ilay tovolahy kely maty tao amin'ny tobin'ny miaramila bany Ivato teo alohan'ny lapan'ny fitsarana
Anosy Omaly dia namoaka fahazahoan-dalàna fanenjehana miaramila misy 13 any amin'ny Habany Ivato ny ministera Piay Omaly Ariva ihany manambonahitra ny 4 amin'ireo raha ny vaovao voaray hatrany raha tsy misy ny fiovana dia hiakatra fampanoavana eny anivon'ny tribonaly Anosy Rampitso ireo miaramila 13 ireo. Amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray dia ankizy 20 taona 20 no maty ary naratra mafy ary 10 no naratra mafy avokatry ny famaizana sekoly fanabeazana fototra iray tany Maradi atsimo Nigeria Omaly alatsinainy. Onja lalàna ranavy manana sy Andry Rakoto Malala. Natao ho andro fisaonana manoloana ny fahafatesana mpianatra noho ny famaizana sekoly tany Maradi atsimo Niger nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy 12 Novambra ho avy izao. Raha tsy ahivina, ankizy 20 no maty ary 10 kosa naratra mafy noho ny famaizana sekoly iray tany an-toerana. Ankizy manodidina 5 ka hatramin'ny 9 taona eo ireo naratra sy namonia tany Niger ireo. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetana raha ny fanazavana nomeny tompony andraikitra tany an-toerana. Ary anisany nanafaingana amin'ny fiparitahany hafa ny tafo-bozaka tamin'ny efitrano fianarana. Tamin'ny fotoana firavan'ny mpianatra no nisehon'ny famaizana raha ny fanazavana nataon'ireo ray aman-drenina mpianatra nanatry maso ary ny ray aman-dreny tonga nitsenany zanany sy ny mpampianatra no nifanampy tamin'ny fanavotana ny mpianatra tamin'ny fotoana nisehon'ny loza. Efitrano 3 mitafo-bozaka no mentateraka ary maro tamin'ireo vatana mangatsikana mpianatra no tsy misy nafantarana azy intsony. Amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nahitana fiakarana hatrany anisan'ny olona marary ny Covid-19 any Danemark tato anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay antony namafisana indray ny fepetra sakana iarovana amin'ny tsiparitany aretina Covid-19 any an-toerana. Onja lalàna ranavy manana sy Andry Rakoto Malala hatrany. Niverina no amafisina indray ireo fepetra sakana iarovana amin'ny Covid-19 any Danemark roa volana tao aorian'ny elana tsikelikely tamin'ireny fepetra sakana ireny. Miamitombo hatrany ireo olona marary ny Covid-19 isan'andro any an-toerana antony namafisana indray ireo fepetra sakana isorohana ny tsy hiparitahan'ny valana aretina Covid-19. Olona 2 vao marina fa marary ny Covid-19 tany an-toerana tao anatin'ny andro vitsivitsy raha nitatitra mivoaka. Ary mampanahy ny mbola ikaran'io isy io amin'ny volana Desambra raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre danois Mette Frederiksen. Mampanahy ihany koa izy mety tsy ho fampiny fitaovam-pitsaboana sy ny hopitaly andraisana amin'ny marary ny Covid-19 any an-toerana manoloana amin'ny fahamaroan'ny marary indray amin'izao fotoana izao. Eritaona sy tapany izay no nisy ny valana aretina coronavirus tany Danemark ary 520 isan-jato mponina 12 taona no miakatra no efa navita vaksiny miaro amin'ny Covid-19 any an-toerana amin'izao. Fantatra tamin'ity androan'ity dia nisy ny fionana atao anivon'ny ministera tompony andraikitra PIA ireo orinasa mpanao lalana izay tsy mbola nandray ny karamany hatramin'ny androany andara itsika avetranary ny fanadidina mikasika izay. Herim-po verimaina indray ny an'ireo orinasa mpanao lalana androany raha tonga nanantona teny amin'ny ministera ny asa vaventy teny Anosy. Tsy nahafa-po azy ireo ny fionana sy ny fifampiresahana teo amin'ny tompony andraikitra. Mijanona ho fampananterana fotsiny aina treto ny valin'ny fitakiny. Tsy nandray azy ireo raha teo ny ministra ka solotena avy amin'ny ministera ihany no nifampiresaka tamin'izy ireo. Atseto zany ilay izy tsy mahafa-poana mihitsy le valy teny nomeny zareo satria mbola le taloha teny taloha teo loto ihany no averiny zareo efa nanomboka tamin'ny izay nanositiny iny tamin'nomboka volana Oktobra. Matoa izay samy joro mitaky le vola teny ministera zany mahita motiny hoe alainareo sary misy mpanao gazety ohatran' izao nene tena vita ara-dalana tsara le asa ary le asa tokony misy izay fictif zay tokony zay ny tsope eny raha ny lalàna zany tokony hoe zay manao asako totoa normalement tokony tsy miana vola fa matoa zay mijoro ato hatramin'izao efa nanomboka tamin'ny mois de mars zay no nitaky an'io nandeha pary étape izy moa mandeha pary lettre natao tamin'izany fotoana izany fa tamin'ny mois de octobre to zay nanao le site iny satria fa tafahoatra izy atao taratasy tsy sy valiny makary tsy sy valiny miandro ohatra zao ampioanina amin'izao nareo jusqu'à hatramin'izao le ministre ny mahaly safako manina na tamin'ny média iny nanazava mihitsy misy vola manina raha misy vola manina raha payenao ary le entreprise navita le asa tsara zany toko teneniny eto fa zay tsy navita olona zay fa hoe tanterao le mbola tsy navita toy izy le asa iany le fahavitany le asan'olona ary feny fa asy tamin'ny heritaona no vitanay ny asanay eny mahakivy izy amin'ny ankapobeny fa vao maika ohatsy manetsika le ambom-pona zany zay ahitaky le zoanay tanteraka mahakivy izy satria tsy afa-po foana anao amin'izay valy teny le olona arirariran zareo.
raha tsy ahivina vola mitentina telo amin'ny 30 miliara ariary ny vola tsy voalohan'ny fanjakana amin'irety tompona orinasa mpikojakoja lalana ireto. Efa nanomboka tamin'ny volana janoary no makaty ihany koa no efa nanao fitakiana izy ireo ary efa maro ny dingana natao hasainga mandrak'androany tsy mbola voarain'izy ireo izany volana izany. Fa nataon'ny fanjakana aiza izany ny vola. Ny mahagaga mantsy dia manambola ny fanjakana anaovana fisehosehoana sy fotodrafitrasa etsero kanefa ny orinasa malagasy izay mitondra fampandrosoana eto Madagasikara toy ny nampitehana sy tsomena karama. Hitra tanteraka atao anatin'ny pejy mavaon'ny politika isika manomboka eto. Nampiatsopanao gazety androany ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka malona indrindra ny atsonjay ataon'ny orinasa mpamokatra menaka ao Tomasinao amin'izao fotoana izao. Ary vetrany ary ny fanadidina eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky Ramarla. Ainao potika tanteraka ny torapasiko Tomasina noho ny ataon'ny orinasa akaiky ny mpitondra fanjakana izay mpamokatra menaka. Nandafaka kanalina iray metatra sasany eny amin'ny torapasika ity orinasa mpamokatra menaka ity entina hitaterana ireo menaka hovokariny. Avy any amin'ny port mandalo amin'ny hôpital be dia mandavaka koa eo amin'ny hôpital be eo dia makaty amin'ny lycée be Mananjara amoron-dranomasina daholo zany amin'ilay hoe miamitiny antsika dia mandia amin'ny Tahitsikely jusqu'à ny Ampanalana. Tuyau io dia anaovana pipeline zany hitondrana menaka zay vokariny société ITA. I société ITA io lefa teneniko lava hoe io dia akaiky ny fitondrana ary arovan'ny fitondrana satria tsy misy olona hafa eto Madagasikara mahazo mamokatra menaka manodina menaka raha tsy ny société ITA. Any ka misy usine any Majanga eo amin'ny 10 millions de dollars ny investissement nataony tsy mahazo misokatra, misy usine ao Tomasina eo amin'ny 8 millions de dollars tsy mahazo misokatra fa tsy maintsy société ITA ihany. Ka ny loza dia voalohany aloha ny vahoaka malagasy mividy menaka lafo nefa ny izy ihany mahazo mivarotra menaka. Faharoa manaraka an'izany dia loza ary eto ako teny amin'ny Andriamatofilo Andrazoel zay namonjy ny COP 26. Mamonjy COP 26 ianao fantatrao fa resaka tontolo iainana zany. Nefa ny androany lavana indray ny moron-dranomasina ny Tomasina ampidirana menaka any ka rehefa tonga ny cyclone dia feno menaka ny ranomasina ny Tomasina. Tsy azo ekena zany tompo lasy tompo vavy zany efitra hoe Miami io anatsaranay anaovana pipeline le Miami. Za miefitra hoe anamboarana an'le lalana amoron-dranomasina mba ho fanatsarana le izy anaovana an'le pipeline. Grave zany Nanamafy ity solombavambahoaka avy any Tomasina ity fa misy orinasa malagasy mpamokatra menaka ao Tomasina afaka mamokatra menaka tsara ho an'ny malagasy kanefa ilany fanjakana vaniny. Takina arak'izany ny anokafa ny orinasa io. Raha teanao ampidina ny vidin'ny menaka eto Madagasikara dia avelo misokatra ny usine sasany. Avelo misokatra oka zay ny ampimamba ara ekonomika zay ataonareo mampolony taonany. Satria tamin'ny transition no nahazo exonération totale orinasa io hatramin'izao tsisy masamiteny satria matahotra ny daholo ny olona rehetra satria ireo olona reo voiroiroy amin'ny zavatra afera maro zay tsy madio eto Madagasikara. Izay le fanjakana Andrajoel manjaka ny kinamanamana mahazovana ny vahiny pitehana ny orinasa malagasy arak'izany anjara vahoaka mandinika sy mitsara. Nadritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony solombavambahoaka Roland Ratsiraka izay trany no nanambarany ihany koa fa isy ny fikoanando ho karakarainy sy ny vondrona panorama izay entina ampiavanana ihany koa ny mpanao politika malagasy fanadidina avetrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky Ramarla atrany. Ny sabotsy 17 Novambra ho avy zao dia isy ny fikoanando ho karakarainy solombavambahoaka Roland Ratsiraka sy ny vondrona panorama entina ampiavanana ny samy malagasy ka samy nasaina avokoa ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny filoham-pirenena amperinasa. Misy ny loha hevitra iadina hevitra teny hoe Madagascar fait marche arrière, comment sortir de ce gouffre. Amin'ny 17 Novambra zao dia zava-dehibe izy satria maro ny antoko politika nantsoina fa tiako ampahafantaranareo fa nantsoina ny filoham-pirenena, nantsoina ihany koa ny filoha rehetra taloha, nantsoina ihany koa ny androm-panjakana rehetra sy ny solombavambahoaka sy ny sénateur rehetra mba iony zay fa midebatra amina thème hoe Madagascar fait marche arrière, comment sortir de ce gouffre. Satria misy milaza mantsy hoe
andritra ny 80 taona zavatra ohatran'izao tsy natao sy ny sisa ka mba maingavany zareo zany na momba fitondrana tsy momba na olona tsy miankina mba ho tonga amin'ny fotoana io fa na dia zany aloha efa maro ny olona ho avy ohatrany efa mihoatra lavitra be zany ny isan'ny olona ho avy confirmé fa eo tsika mahita zay zavatra mivoaka amin'io andro io ho hitanareo fa ampiavana ny voaka malagasy ny tatena tadiavinay ary indrindrandrindra ampiseho hoe inona ny lalakombana mba hivoantsika amin'izao situation misy antsika zao. Ratsaivina dia Roland Ratsiraka sy ny groupe Panorama no tombo-kevitra amin'ity fikoanando sy ny fampihavanana ho tanterahana sabotsy ho avy zao ity. Ny vondrona Panorama moa dia saika ireo olon'ny HVM ny maranisa ao anatiny Toandra Rashid Mohamed izay sekretera nasionaly ny antoko HVM sady mpandrindra ny vondrona Panorama, Olivera Koutfazas Ramasy avy amin'ny antoko MFM ary Nevra Samuel avy amin'ny antoko DHD Madagasikara ary ny maro hafa. Afanankalaza ny tsingeritaona naterahany ny fahenina ny volana Novambra lasa teo ny filoham-pirenena teo aloha ery Ratsonaramapianina nisy indrindra ny kabary izay nataony nandritra izany mikasika ny fiainam-pirenena latsaka ankaterena tanteraka ny firenena ankehitriny hoy ny fotoaty ny kabary ka miantso ihany koa ny fampihavanana ihany koa izany ity filoha teo aloha ity Jessica Miray sy Tahirinena. Raha mahita tsy takona fenina intsony ankehitriny ny fahantrana mianjady amin'ny Madagasikara. Ny tarehy marika ny tatitra taona vondrona samihafa dia manam-pirofo izany. 7.4 isanjato amin'izao ny tampahantrana eto Madagasikara. Tahambony indrindra hatramin'ny taona 2024. Tatitra navoakan'ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024. Mitovy tamin'ny fitotonganana ny ainana ny taona 2024 ny fitotonganana iainantsika amin'izao. Antony roa ny tena nahatonga izany dia ny tsify sy ny fanondranana entana ary ny tsify sy ny famasim-bola tsy miankina. Tsy azo lavina izany hoy ny filoha teo aloha ery Ratsonaramapianina. Tena matetika hoe tsy anjarako ny hitsarana iza na iza. Saingy ny teny ho azy tsy ampitenenina ireo tarehimarika maro samihafa amin'ireo fanadiadiana sy ny tatitra izay milazaiko anareo teo ambony tereo avy amin'ny vondrona raisam-pirenena. Malahelo aho takanao koa angamba mahita fa dia ny korosy ny tanany fandrosoana eo amin'ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ny totongana ny seha-piariana maro ao amin'ny firenena ny tombony fahantrana sy nisan'ny fadiranova ny rongatra ny kerehany atsiny ka tandomdoza tsy roa amantany reo avana avy any amin'izany faritra izany. Ny hevitra ny demokrasia sahirana sehatra ny fampianarana ajanokeo ny fitanisana satria fantatro fa ainao mitoera. Raha tsorona dia izao latsaka lalina ny firenentsika ka samy mandinika lalina ny amin'izay vahaolana narenana azy isika sy ny vahoaka. Eto dia tiako ny milazo fa rehefa tiniana daholy zany zavatra miseho rehetra izany dia izao atahorana ny faharavan'ny fiarahamonina noho ny elanelana izay tsy mitsahan'ny tombo eo amin'ny mpanan-karena sy ny vahoaka mahantra. Manao antsoavo ny amin'ny tokony ampisarana ny fifaninjena ihany koa ity filoha teo aloha ity izay nahazo vahana tokoa amin'izao fitondrana izao. Ka miantso azy ireo ny ampitsarana ny fifaninjena ara-politika, ny herisetra sy ny fankalana. Miantso an'izy ireo aho mba hametraka ny fitonina eo amin'ny firenena ary anisan'ny hametrana zany fitonina zany dia aoka avoaka ny gadra politika rehetra. Nandritra ity kabary nankalazany tsingeritaona nahaterahany ity ihany koa dia mitondra hafatra manokana ho an'ny mpikambana ao anatin'ny HVM ny tenany. Miantso ny firaisan-kina ny mpikambana tsirairay avy.
ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny parlementaire eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Volavolan-dalàna anisan'ny hodoniana ny makasika ny teti-bola-panjakana ho amin'ny taona ho avy izany. Tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena anefa izany hatramin'ny androany. Jessica Miray sy Tahirinena. Raha araka ny lalampandrenana andininy fahenina amby efapolo mahakasika ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bola na ny loi organique sur les lois de finance na ny LOLF dia manambara fa ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bola ny taona ho avy voakasika izany ihany koa nitovana izay voalaza ny andininy fahaefatra amby efapolo dia tokony voapetraka sy voaparitaka mialohan'ny 3 oktobra ny taona izay hitsahana. Fa 7 volana novambra isika izao tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena akory ity volavolan-dalàna ity. Sesilany moa ny fitakiana izay ataony solombavambahoaka rehetra ety anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny hoe mba ahatongavana zany teti-bola-panjakana zany volavola teti-bola-panjakana taona 2024 zany ho ara-potoana satria dia ilaina diniana tsara ny votoatany zany volavolan-dalàna zany satria dia miankina amin'izany teti-bola-panjakana zany no iakinna ny fandehanan'ny firenena indrindra moa zany mahasarotiny aty anivon'ny fanoherana dia ny mahakasika ny hoe mamaly an'izay lafina ara-tsosialy sy ara-ekonomika ny vahoaka izay ve ny teti-bola-panjakana izay aroson'ny gouvernement aty anivon'ny antenimera amin'izao fotoana izao. Hatramin'izay dia nanana olana teo amin'ny fotoantsika ary izay no anaovana antsoavo amin'izao fotoana izao ny hoe aoka mba hoalalaka ny fotoana izay ahafahan'ny solombavambahoaka mandinika an'izany teti-bola zany satria aim-pirenena no resahana ary ny vahoaka malagasy dia tokony hisitraka an'izay fampiasana ny teti-bola-panjakana izay araka ny tokony ho izy amin'ny hoe ny fitondram-panjakana dia tokony hanana redevabilité amin'ny vahoaka entina ka izay ny ijoroanay indrindra izay solombavambahoaka tiako Madagasikara amin'ny fitakiana zany ny ao anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mba hanafaingana amin'ny fahatongavana zany ahafahana mirosa ny fandiniana azy lalina kokoa n'ity fotoana ity. Inona tokoa moa izany no tsy hamoahana azy ity mialoha nefa efa fantatra fa atao isan-taona? Inona mihitsy ve? Mbola lalana maro mantsy no lalovana volavolan-dalàna izany na eo anivon'ny antenimieram-pirenena fotsiny azy. Izay marihana fa misy ny fe-potoana izay mbola ahatongavana zany eo anivon'ny bromaritra ary aorianan'izay no andinika ny commission aty anivon'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny fitantanam-bola io dia zay vao mandeha eo anivon'ny science plenaire na ny fivoriam-be azo mipesiny maro hatrehana ary eo vao mandray fanapahan-kevitra ny solombavambahoaka zany. Midika zany fa misy fotoana lavalava kokoa izay tokony ahatongavana zany aty ary ahafahana mamita an'ireo dingana na hoe procédure isan-karazany ireo zay vao tonga amin'ny fandraisana fanapahan-kevitritsika. Noho izany dia mbola mafisina ny fitakiana ny fahatongavana zany ara-potoana mba ahafahany rehetra mandalina tsara n'izany teti-bola-panjakana ety anivon'ny antenimieram-pirenena zany. Misy fahatarana toy izao foana hatramin'izay ny fametrahan'ny gouvernement ity volavolan-dalàna ity. Tsy fanarahan-dalàna amin'ny veriberina izany ho ny fiarahamonim-pirenena androany tao anatin'ny fanambarany. Fantotosa androany ihany koa ny atrikasa natrehan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara niaraka tamin'ny agence francophone izay nampitondraina ny lohahevitra hoe la démocratie à l'épreuve de la désinformation. Nanakambara tsara tamin'ity lohahevitra ity ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko-dimy. Fanetadiana avetranary eo amin'ny sary sy rindra-tsara ny toky Ramarla. Tsy sanamaly ny fantaniany ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko-dimy ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie am-pirenena raha nantaniany ireo solombavambahoaka ny sazy miandry ny olo-mpanjakana manao fanelezana vaovao tsy marina na ilay antsoina hoe désinformation. Lohahevitra tamin'ny atrikasa natrehan'ireo solombavambahoaka sy ny assemblée parlementaire de la francophonie matsiny hoe la démocratie à l'épreuve de la désinformation. Fantanina napetraka satria teo ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie izay fantanina napetraka mihitsy taminy hoe tao anatin'ny tambajotra seratseran zareo no mihitsy no nisy an'izay désinformation zay ary ninina tsy mivaliana mihitsy moa izay fantanina napetraka ny solombavambahoaka ny président ny groupe parlementaire tim mihitsy no nametraka an'iny fantanina iny ary tsy novaliana ilay fantanina dia izay fantanina napetraka hoe ary raha nareo ao amin'ny fanjakana moa zany manao désinformation dia inona tokony lalana ao ampiarina ho anareo dia tsy nahazo valiny izay. Raha tsahivina dia tsapa tokoa fa manao mizana tsindrinila ny fampiarana lalàna eto Madagasikara.
rehefa manohitohina ny mpitondra ny faneho-kevitra maro isan-karazany dia aingana be ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra manao ny asany fa rehefa ny mpanohitra no mametraka fitoriana dia tsy misy tohiny intsony aty aoriana toy ny fitoriana napetraky ny filomarika ravalimanana momba ny faniriko faty ny tenany sy ny alatra sony tamin'ny anarany eritaona sy tapany aty aoriana tsy hita intsony ny toy ny fitoriana. Fanoresana nandritra ny fandarana dinika omaly ny mahakasika ny tontolon'ny fanjifana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Fiteny namana mpanao gazety Onjalalaina Ranavimanana sy Andra Kotomalala atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny mikasika izay. Mikakaiky amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ny ankamaroan'ny malagasy. Tsy voafehin'ny mpitondra amin'izao intsony ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy sy ny maro hafa. Maro ny fampanantenana nataon'ny Andry Rajoelina momba ny ampidirana ny vidim-piainana eto Madagasikara, saingy mijanona ho fampanantenana fotsiny ihany izany hatreto. Anisan'izany ny filazana fa omena 1 hektara isan'olona malagasy rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy, saingy telo taona teo aoriana mbola tsy tanteraka ihany izany. Antony iray anisan'ny mbola tsy mampidina amin'ny vidim-bary eto an-toerana ny tsy fanampiana ny tantsaha amin'ny famokarana. Mizona kokoa amin'ny fanafarana vary avy any ivelany izay anisan'ny mamono ny mpamboly malagasy ny mpitondra amin'izao. Ny fanafarana vary izay vahaolana vony tsy tavanandro ihany raha nambaram-piaron'ny zom-panjifa andro vola Rasafindralambo. Mamokatra vary telo tapitra isan-taona isan-taona Madagasikara ary azo atao tsara mampiakatra io famokarana io raha omena tosika ny tantsaha-mpamboly. Ny vary makalioka zao tena niakatra be. Lasa tafiakatra any amin'ny 500 ny kilao. Nefa aza dinitsika fa teo anivon'ny tompon'andraikitra tao ministera mivarotra maromarina kokoa rehefa nilaza hoe oferana ny vidin'ilay vary ho 304. Eo zany tsika dia efa mahita hoe tsy tanteraka izay fampanantenana zay. Resaka koa tsika ohatra zany ny menaka zay mbola niakatra izy io mbola any amin'ny 7,000 ny litatra. Ny lafarinina akatra daholo zany ny PPN reo zavatra reo nefa filan'ny olona andavanandro tsy reo ihany tsy reo ihany fa betsaka le izy fa tsy hoary voatanisa fa isika mpanjifa dia efa mana-porofo mahita mijery miaina amin'izany tarin-javatra izany. Mamono mpandraraha eto toerana amin'ny fanafarana be loatra ireo entana azo vokarina eto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny savony sy ny menaka ary ny siramamy. Azo atao tsara mifehy vidin'ny entana fampiasa amin'ny andavanandro raha tsy miankin-doha be loatra amin'ny fanafarana avy any ivelany isika. Raha 5,000 ariary ny vidin'ny menaka iray tavoahangy nafarana teo aloha dia efa mahatratra 7,000 ariary izany amin'izao. Ny siramamy 3,000 ariary ny iray kilao rasa 203,000 ariary ary ny lafarinina 202,000 ariary niakatra ho 102,000 ariary. Inona no tsy amezana sehatra ny mpandraraha malagasy efa ela izahay ato amin'ny mpiaron'ny zom-panjifa ny teny an'io hoe mamotika ny fandraharana eto an-toerana ny fanafarana ny zavatra be loatra avy any ivelany. Io zao no hoe hoavy ny sambo 10 itondra PPN eto ary ny eto an-toerana efa mijaly ny mpandraraha mpanao ohatra zao mikotsika zao ny mpandraraha amin'ny resaka fanaovana savony eto amintsika niakatra ny vidin'ny savony tadidio tsara ho mbola veriko ihany ny mpanjifa malagasy ny vahoaka malagasy de tena satriny mividy manjifa mihinana ny vita malagasy kanefa kosa indrisy totran'zary tsy misy angamba le ataontsika hoe finiavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Fa ankoatr'izay noresahana tao anatin'ny fandaharana dinika ihany koa ny fiakaran'ny vidim-panafody amin'izao. Mahatratra 5,000 ka hatramin'ny 5,000 isan-jato ny fiakarana ary endrasana ny fandraisana andraikitra ny mpitondra manoloana izany. Zao kosa dia ndeha fitinina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Kajikajy politika fiomanana sady amin'ny fifidianana amin'ny taona 2012 no ataon'ny mpitondra ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka Emilia Ramboasalamo. Efa mandeha avokoa eo izy ny toromarika samihafa atao an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eny fotony. Mainga avy amin'ny fivoriana notary ny fitondram-panjakana tany Antsirabe. Saritsary ny fotsiny zany fa mazava ny tanjona ho iatran ny fanazavana. Tonga dia fa atao hoe fanomanana propaganda alohan'ny fotoana famezana consigne andreo tompon'andraiki-panjakana rehetra ena hatramin'ny olom-boafidy zay mpanoana fitondran'ity ny amin'ny fifidianana 2023
fa sarotsarony fotsiny zany hoe fampandrosony peme sy ndretrarehetra sarotsarony fotsiny zany manaovaka hoe sarotsarony fotsiny de zavatra tsotra raha atao tena hoe resaka fampandrosona zany metina eo amin'ny fivorina ohatran'ireny dia tsisy lana amin'ny ministre ny attitance ny décentralisation andeha hoany fa misy communication indrindrindrindra tokony tsy hoany fa tokony hoe ministre zay tokony andraiky tamin'ny tena fampandrosona mivantana no atao any ohatra travaux publics anteneninao tao ny ministre ny arena kibony tamika premier ministre moa efa izy ny sady ministre ny premier ministre ny ministre ny fanadiriana tany sy ndrehetrehtra zany hoe le tena tompony andraikitra ao anatin'ny fampandrosona amin'ny industrie sy ndrehetrehtra mihitsy zany ny tokony any na fitrandrahany sy fitaterany fa tsy ministre ny attitance ny desany fitsindrapahefana matoa miakatra any nga ministre olodera de zavatra tsotra tadio tsara fa ny toerana nisy an'io ministre ny atany io teo alohany de tale général ny raha politique atao amin'ny kabinetran'ny ton présidence atao hoe de natao izy a ministre ny attitance ny fitsindrapahefana mazava be ne zany fa resaka hoe raha resaka fividianana amin'ny 2023 zany anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ihany koa ny mahakasika ny fandravana ireo tsena 50 eny anosiala ka nitondrany ny solotenan'izy ireo fanazavana izy zany no nilaza tampona arodano ny tsenanareo izay aloha nisy karazana avia navokany tamin'io zany a petadrindrina zany indro miantona le izy moa zany tsisy hoe fifampiresahana tsisy concertation tamponina zay voakasika ary mampalahelo ihany koa fa ny ben'ny tanàna de tsy de miain'ny mponina loatra izy zany indrindra le mponina sy mpivarotra tena hoe concerné am'le le zava-misy zany dia efa nanao dingana maromaro ihany ny mponina ny mpivarotra zany zany hoe nanantona an'ireo rafitra misy ato amin'ny tany sy ny fanjakana zany de nametraka an'ireo taratasy fitarainan'ireo ny mponina noho izao zavatra zay azo lazaina hoe tena mianatra manaina satria tsena fiveloman'ny mponina no hoarodana nefa hiarahantsika malala tompoko ny fasairanana amin'izao vaninandro iainantsika zao zay tena mafy de lafiny zavatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandaharana toy ny mahakasika ny fahasalamam-bahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ny fitaterana sy ny maro hafa dia ny fanadihadiana inakoary tompoko lasy sy tompoko vavy netiko mamarana ny fotoanan'ny famparahalamba-bao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatrafarany aza donona fa tahaka ny mazatra dia ny fandarana global news avetrany no arahinao aorin'izao famparahalamba-bao izao aorin'izay kosa ny fandarana ao anamarina no arahinao ary ny oronan-tsary indray amin'izao atotry ny MBS hoanao kosa amin'ity arina ity dia mitondra ny lohateny hoe reculton fondamentaliste ny sampana famparahalamba-bao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko